Ny tolona manova vondrokely manova ifotony moa dia nanao ny fanambarana androany momba ny Prime Ministre. Ny fanambarana izay nambarany izy ireo moa dia manoloana ny raharam-pirenena ankehitriny mahatsapa izy ireo fa mivoana amin'ny fitakina sy ny fikasana ny zavamisy, tsy inona moa ny fitakina sy ny fikasana dia ny fanovana rafitra. Noho ny fahitany izy ireo fa mivoana ny zavamisy ankehitriny dia nanao fanambarana izy ireo, ary izany indrindra no antony ity fanambarana izay nataon'ny tolona manova ity na vondrokely manova ifotony. Arantsika vetivety moa ny horonan-tsary izay misy fanambarana nataony ireto tolona manova ireto na vondrokely manova ifotony. Ifotony avy amin'ny fanambarana. Ny vondrokely manova ifotony dia manao izao fanambarana manaraka izao. Mahatsapa izahay fa manoloana ny raharam-pirenena ankehitriny dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mivoana amin'ny tanjona. Ny raisana dia nisihany fanovana tanteraka eto Madagasikara. Miteraka resabe ny fanendrena ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa satria ity farany dia fantatra fa efa nitantana andraikitra maro tamin'ny sehatra maro ara-panjakana izay nahitana olana ara-pitantanana voaresaka matetika teto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ny fitoriana nataon'ny rangona sindikaly ny orinasa-panjakana CNAPS. Ity farany ihany koa dia fantatra fa miaro ny tombotsoan'ny mpandraharaha vahiny miasa eto Madagasikara satria administrateur amin'ireo orinasa voalaza manaraka ireto BNI, Galana, Madarel. Marina fa izahay dia nandray anjara nahatanteraka izao tolo-mahoaka izao ka manana adidy hiaro ny tolona. Amafisinay fa manoana ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana izahay ary mitaky ny satafototra hitondrana ny tetezamita. Takinay kosa ny anatanterana ny fandravana ny androm-panjakana fanao lalàna misy ankehitriny ary ikarohana iombonana ny asolo azy. Manamafy ny fahavononanay andray anjara amin'ny rafitra rehetra ahatongavana amin'ny fanovana eto amin'ny firenena. Masina ny tanin-drazana. Mafonja sy mifony zavatra maro moa iny fanambarana izay nataony izy ireo iny. Ny androany ihany koa anisan'ny nanaitra maro teny amin'ny kianjan'ny demokrasia kianjan'ny 13 May Antananarivo renivohitra. Ny teny amin'ny kianjan'ny 13 May Antananarivo renivohitra anikeo moa dia nisy General Ampernas ao amin'ny tafika no hitanidina ny kabary teo amin'ny kianjan'ny 13 May. Fanovana tena izy no takiana hoy izy tsy hitondra amin'izany UPM io. Manomboka lasa saina ireo mpanarabavao sasany, ny sasany koa moa dia manomboka manaramaso ny zavamisy inona ny tena zavamisy marina manoloana izao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao. Ny sombiny tamin'ny kabary izay nambarany General Bernard Rapidson teny amin'ny kianjan'ny 13 May moa dia ny hoe fanjakana miorina amin'ny fahamarinana sy fahitsiana, fanjakana mitsinjo ny madinika no mila ahorina, fongorona ny kolokolo sy ny fanompona vola, asa fanompona tanindrazana no mampiseho ny fahamarinana. Izany moa ny sombiny tamin'ny kabary izay nataony teny amin'ny kianjan'ny 13 May ny androany. Ndeha moa somary arantsika kely ny horonan-tsary ny General anankiray teny amin'ny kianjan'ny 13 May raha ny kabary ny androany. Madagasikara dia nosy anankiray nomen'Andriamanitra ny arena sarobidy mena ao anatin'ny sotoavina dia ny fanahy maha-olona na ny fanahy no olona. Manana ny lamina nomen'Andriamanitra Madagasikara ka izay lamina izay dia tsy voatra. Manjaka eto amintsika hatramin'izao ny kolikoly ny fanompo-tsampy ny sampiresahany eto dia ny vola ny sorona izay fa malala isika fa mpanao sorona ny mpitondra hatramin'izay. Madagasikara dia firenena voafidy hananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miorina amin'ny fahamarinana, fahitsiana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fitsindrovana ny madinika fa tsy voaty izany. Fanjakana roa misy eto Madagasikara fa ilay fanjakan'Andriamanitra dia andeha ahoritsika. Isika nanorina amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara ary vavolombelona izany izahay manomboka ny masinandro anio dia hiara entana isika rehetra hanorina fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara.
Zahay mijoro eto dia vavolombelona fa azo atao tsara ny mitsinjo ny madinika. Zahay mijoro eto dia afaka miteny aminareo fa misy olona maro any vonina anarina Madagasikara, vonina anavitra Madagasikara. Tsara ny mivavaka fa tsy tsara ny mifamitaka sy mifanambaka. Tsy ny filanjana baiboly sy ny fanaovana akanjo fotsiny atao mivavaka fa ny asa ho an-tanindrazana atao hoe vavaka. Iny moa ny sombisomby ny teny amin'ny kianjany 13 May anikeo fa iferinantsy aloha kosa dia nilaza tao anatin'ny pejiny hoe efa tazanay teny iavoloha teny ialahry andry Andriantongarivo tero amizay ilay ampamoaka ny samborana anlaho iferinantsy aloha. Raha asina tambirina kely tokoa moa mikasika an'ity andry Andriantongarivo ty dia vadiny lalatina teo aloha izy ary rehefa nisy disadisa teo tamin'ny izy roa saika hanao ampamoaka ity Andriamatoa ity iny izy voasambotra tamin'izany fotoana izany. Ny ampamoaka izay saika ataony tamin'izany fotoana izany moa no angatahany Ferdinand ankehitriny. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misibisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.